Revako malala amin'ny tompo, tsy tsahatra hitombo aminareo indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha tsika hiderin'Andriamanitra indray amin'izao marain'izao amin'ny alalan'ny fiarahantsika mamaky ny salamo fa 170. Andininy voalohany mitsahatra amin'ny andininy fahatelo. Salamo fa 170. Andininy voalohany mitsahatra amin'ny andininy fahatelo. Andeha hitsangana antsika rehetra ry havako. Hideran'ny tompo sika manao hoe: ianao Jehovah no hitokiko, aoka tsy homendra mandrakizay aho, vonjeo ny fahamarinanao aho ka afao, atongolany ao amiko ny sofinao ka vonjeo aho, aoka ho vato lamy fonenana atoniko mandrakariva ianao, izay efa nandidy hamonjy ahy, fa aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ianao. Amen. Hivavaka sika. Andriamanitra ny aiza ny danitro, manerana ny tany ny voninahitrao, manerana ny tany ny fahefanao, ary izany indrindra no mahatonga izao hira ny irainay izao miantso ny tany rehetra hideranao. Ny Tompon'Andriamanitra io ao anatin'izany koa izahay reto izay anananao fahefana ao anatin'ny fitiavana feno, ary izany fitiavanao izany indrindra mbola nitarianao fanamasina anay niala tany amin'ny toerana tsiraray avy nisy anay ka tody eto indray izahay. Andray anao Jesosy Kristy, ifandray aminao Jesosy Kristy, bebe kokoa no tamin'ny lasa anay indray. Mialoha izany nefa dia indro izay mifony eto anatrehanao tamin'izay rehetra nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Koa raha manaraka izao fampivavahana izao ary izay dia olona mendrika masina marina eo anatrehanao, sady efa no hamarinanao tamin'ny finoanay raha teo izahay. Amin'ny naranao Jesosy no ahafahanay mivavaka toy izany. Amen. Petraka ianareo ry havako. Vavakantsika. Jesosy, midina ianao amin'ny alalanao fanamasina ka jereo tokoa izahay. Midina ty anatinay fa te handrehanao izahay amin'izao ankehitriny izao, satria ny fandrenesanay anao dia mampitombo ny finoanay, mampitombo ny herinay sy ny fahavelomanay ao anatinay. Mitenena ary ianao fa mihaino izahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny mofinaina izay iarahantsika indray ry havako amin'ny tian'io ity dia ny Deutéronomia. Deutéronomia toko fa 9 ka ny andininy fa 9 mitsahatra amin'ny andininy fa 7. Deutéronomia toko fa 9 andininy fa 9 mitsahatra amin'ny andininy fa 7. Vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: anio no andidiny Jehovah Andriamanitra ao anao, anaraka ireo didy fitsipika ireo, koa tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Efa nampiteny an'i Jehovah ianao androany fa ho Andriamanitra ao izy, ka andeha amin'ny lalany sy hitandrina ny lalàny sy ny didiny ary ny fitsipiny ianao ary iaino ny feony. Ary Jehovah kosa efa nampiteny anao androany fa firenena rakitra soa ho azy ianao, arak'izay nolazainy taminao mba hitandremanao ny didiny rehetra, sy anandratany anao ambony firenena rehetra izay nataony ho fiderahana sy ho anarana ary voninahitra, ary mba ho firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao arak'izay nolazainy. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havako malala amin'ny tompo, tsy tsahatra hitombo aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ilay tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Amen. Arak'izany ry havako dia ny Deutéronomie toko fa 9 ny andininy fa 9 mitsahatra amin'ny andininy fa 7 no hitondrana afatra ao antsika indray amin'ity anio ity.
ity Deutéronomie toko fahaenina amby roapolo ty ry havako na dia 4:30 aza ny toko amin'ny Deutéronomie. Eto amin'ny toko fahaenina amby roapolo sika izao no miresaka dia azo lazaina indrindra io toko fahaenina amby roapolo io fa fony zany bokyny Deutéronomie zany, avokavoko zany bokyny Deutéronomie zany, satria eo Andriamanitra sy ny zanak'Israely no manao fifanekena. Andriamanitra manao fanekena amin'ny zanak'Israely ary ny zanak'Israely kosa manao fanekena amin'Andriamanitra. Fifanekena Andriamanitra sy ny zanak'Israely io. Ary ankehitriny izy io dia lazaina hoe fifanekena Andriamanitra sy ny olona. Fifanekena Andriamanitra sy ny olona. Na izany kosa ry havako dia asongadina mafy dia mafy mihitsy amin'izao tenin'Andriamanitra ao fa Andriamanitra mahatateraka ny teny izay lazainy hatrany ary tsy maintsy manatanteraka izany izy. Fa dia mitodika bebe kokoa amin'ny olona izao tenin'Andriamanitra ao mba hahafahan'ny olona manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Zany zao ity perikopa eto amintsika ity mitodika tanteraka ty amintsika mba hahafahantsika tena manatanteraka ny fanekena izay nitanterahantsika teo mason'Andriamanitra. Fa tsy ny fanekena teo mason'Andriamanitra ihany ry havako ny mila tanterahana sy tsy maintsy tanterahana, fa ny fanekena eo mason'ny olona koa dia tanterahana. Satria ny fanekena izay tanterahantsika eo mason'ny olona, eo mason'ny namantsika dia mariky ny fanatanterahανtsika ny fanekena natao teo mason'Andriamanitra izany. Noho izany, raha vatanina amin'ny olona izao tenin'Andriamanitra izao, atao teny baiko dia hoe tanterao ny teny nomenao, tanterao ny teny nomenao. Aza mivadibadika satria eo mason'Andriamanitra ianao no miteny. Tsy misy miavana eo mason'Andriamanitra, fa izay zavatra rehetra ataontsika dia miariary eo anatrehan'Andriamanitra avokoa. Tanterao ny teny nomenao. Ravako malala ao amin'ny tompo, misy mpanompon'Andriamanitra anankiray ray aman-dreny be teto amin'ny FJKM, sekretera jeneraly teo aloha, pasteur Marinasy, dia nanoratra boky anankiray mitondra lohateny hoe tanterao ny hevitra tapaka. Tanterao ny hevitra tapaka izay taritra izao bokyny Deutéronomie izao, ny ahafahan'ny olona manatanteraka ny fifanekena ny tanterahany teo anatrehan'Andriamanitra sy ny hevitra tapaka rehetra ny teny nomena teo anatrehan'ny olona dia mila tanterahana zany ho fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra. Ravako malala amin'ny tompo, inona ary no afatra amin'izao anio izao? Satria ny olona izay manatanteraka fanekena na fifanekena eo mason'ny olona sy eo mason'Andriamanitra dia tompona andraikitra izy amin'ny fanekena sy ny fifanekena izay no tanterahana. Ny afatra lehibe ngeza be finosin'izao Deutéronomie toko fahaenina amby roapolo, ny andininy fa 7:20 mitsahatra amin'ny andininy fa 7:20 izao ary avako dia izao manao hoe iaino ny mahatompona andraikitra anao, iaino ny mahatompona andraikitra anao. Fa tsy hoe keo no mahatompona andraikitra anao, maivana zany, fa iaino ny mahatompona andraikitra anao. Inona ary ny fomba iainana ny mahatompona andraikitra anao eto ry havako malala eo amin'ny andininy fahaenina amby folo amin'izao toy soratra masina izao? Tsy ovakiko fa tonga dia ho lazaiko eo masonareo ny baiboly. Ny ilazako azy dia tonga dia izao, afatra ao antsika, ajao ny lalàna. Ajao ny lalàna. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra. Zava-dehibe ireo ry havako. Ny hoe mitandrina amin'ny saina, le ariariana zany lazaiko aloha. Raha mitandrina amin'ny saina fotsiny ny olona ny lalàna, dia tsaroanareo tsara ny fariseo sy ny mpanorandalàna lay nitandrina ny lalàna tamin'ny saina fotsiny. Ka mitady izay isehoana eo anatrehan'ny fiarahamonina, anandratana ny tena eo anatrehan'ny fiarahamonina, mitady izay anamarina tena mandrakariva eo anatrehan'ny olona, zany hoe natao hiarovana ny tena, ny atao hiarovana vondron'olona manokana ny lalàna. Tsara zany ny miaina ny lalàna amin'ny saina, amin'ny fitandremana azy ny tsipiriany. Fa raha vao amin'ny saina fotsiny zany dia lasa fiheverana ny tena ho zavatra hoe izaly le tena nitandrina ny lalàna. Ka natao hiarovana
vondron'olona na ny tena izany ny lalàna rehefa natao ho amin'ny saina fotsiny izany. Ary jerentsika anie ny fiarovana ny olona mampimemenina ny olona amin'ny fanatanterahana ny lalàna eto amin'ny firenentsika fa natao ho ajaina amin'ny saina fotsiny izany, ary dia natao hiarovana vondron'olona kely anankiray ary dia mamono ny hafa izany. Jerinareo fa ireo partiosy mpanorandalàna ny loholona tao amin'ny fiangonana ny tompona andraikitra tamin'izany fotoana izany mba hiarovana ny tenany eo anatrehan'ny lalàna sy ny toy izany amin'ny saina dia namono an' Jesosy izy ireo. Noho izany ny saina, raha ny saina fotsiny no natao hitandremana ny lalàna dia natao lasa mamono hafa izany. Fa mba hahatanteraka tsara ny fanajana lalàna ry havako malala ao amin'ny tompo dia mila tandremana amin'ny fo izany, satria ny fo no miteraka fitiavana, ny fo no miteraka fitsinjovana sy fifampitsinjovana, ka mila ajaina sy tandremana amin'ny fo rehetra ny lalàna. Raha havako malala ao amin'ny tompo, hoy Jesosy Kristy manao hoe mifankatiava ianareo toy ny itiavako anareo. Mifankatiava, fa tsy hoe mitiava ianareo. Izany hoe raha hoe mity fotsiny koa isika dia mandeha irery izany, fa ny hoe mifankatiava dia ezaka bebe kokoa no atao mba hitiavan'ny hafa anao koa. Izany hoe hifanaovana hatrany izany eto ny zavatra izay lazaina. Izany ry havako malala ao amin'ny tompo, rehefa ajaina amin'ny fo ny lalàna dia natao hitsinjovana ny hafa izany, hijerena ny tena koa, hijerena vondron'olona maro samihafa, ary dia natao hiombona ny rehetra ny fanajana izany lalàna izany, ary dia mahazo tombontsoa amin'izany avokoa ny olona rehetra. Izay ry havako malala ny 2:20. Fa eo ihany koa ry havako malala amin'ny maha hoe tompona andraikitra manaja antsika mba hahafahantsika tena manatanteraka izany tsara tokoa, dia andao atao mialohantsika hatrany ny anarantsika hoe kristianina. Kristianina mpanjaitra ianao ohatra, kristianina mpanjaitra izany ianao, izany hoe mialohana ao hatrany Jesosy Kristy eo anivon'izay rehetra ataonao mba hahafahanao manaja sy miaina izany lalàna izany. Havako malala, rehefa voajanao sy ainanao avokoa ny lalàna amin'ny sainao sy ny fonao rehetra, amin'ny fankatoavanao ny soratra masina, dia mandeha ho azy ny fiainantsika, mandeha ho azy ny fiainantsika. Noho izany ry havako ny fomba anajana lalàna eo anivon'ny fiarahamonina, ajao ny lalàna fifamoivoizana rehefa eny an-dalana dia mba miampitaha amin'ireny tsipika fiampitahany ireny, fa ny fanajantsika n'ireny lalàna madinidinika kely ireny no ahafahantsika manaja lalàna rehetra ao amin'ny soratra masina koa. Lalàna apetraka eo anivon'ny fiarahamonina, lalàna apetraka eo anivon'ny ankohonana, ny fitsipifehezana maro samihafa apetraka eo amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana, hatreto manao an'izao, hatreto manao ny fanajana izany rehetra izany no fanajantsika ny tenin'Andriamanitra koa. Ny fanajana sy ny fianarana ireo didy aman-dalàna misy eo amin'ny firenena dia adidintsika izany, fa rehefa tsy mahafantatra ny lalàna ny olona dia baranany ny fiainan'ny olona. Tsaroantsika izany eto Madagasikara, tsy manaja ny lalàna ny olona, niza hitanao eny an-dalana rehetra eny tsy manaja ny lalàna, satria tsy miaina ny tenin'Andriamanitra, tsy miaina mahatompona andraikitra eo anivon'ny fiainana manokana, eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny asantsika tsiraray avy. Tsy hiainana izany fa toa adidy sy zotakiana amin'ny maha olombelona ihany. Havako manala ao amin'ny tompo, noho izany ary dia hatrehana hatramin'ny zava-madinika indrindra izao fanajana lalàna izao, ary izao fanajana lalàna apetraka Andriamanitra izao dia miatraika ny amin'ny fanajantsika ny lalàna sy ny fitsipika madinidinika hatraiza eo amin'ny fiainantsika mba hifanajana sy hifanomezana voninahitra. Eo amin'ny 7:17 sy 8 ry havako, dia zava-dehibe amin'Andriamanitra ny andraikitra ao, io andraikitra misy anao tsiraray avy io dia zava-dehibe amin'Andriamanitra izany, toy ny andraikitra nomeny ny zanak'Israely amin'ny fanajana ny lalàna sy ny andraikitra maro samihafa izay sahan'izy ireo. Zava-dehibe amin'Andriamanitra izany fa tsy zava-bitika akory.
noho izany dia mieritrereta sy misy saina isan'andro sika fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny momba antsika sy ny andraikintsika, satria nomen'Andriamanitra ira maka manokana sy asa manokana isika eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Noho izany dia everiny mandrakariva ny momba antsika fa tsy adino ny akory isika. Araka ny hitantsika teny ambony dia miaino an'Andriamanitra tsika, izany miaino io araka ny fanambarantsika tany aloha raha ny toriteny teto dia Andriamanitra eo anilantsika, eo akaikintsika. Noho izany dia sarobidy eo mason'Andriamanitra sika ry havako, ka atao vozava-dehibe koa Andriamanitra, atao vozava-dehibe koa Andriamanitra amin'ny fitantanana ny fiainantsika. Mba hainao i Andriamanitra rehefa miteny amintsika, fa tsy isika hatrany no miteny sy miresaka, tsy miaino ny feon'izaniza, ny hevitsika ihany ny tanterahana, fa hainao i Andriamanitra, fa miteny amintsika mandrakariva Andriamanitra. Rehefa lazaina ny sitrapon'Andriamanitra isaky ny lahady ry havako dia hoe miteny amintsika isan'andro Andriamanitra, isan'andro dia aoka isika hiaino an'Andriamanitra. Rehefa tsy misokatra nefa amin'ny baibolintsika isan'andro, rehefa tsy miaino ny soratra masina amin'ny fomba maro samihafa isika, dia toy ny tsy miaino an'Andriamanitra ihany. Noho izany ary havako dia tanina isika hiaino an'Andriamanitra, satria tompona andraikitra amintsika koa izy, manatanteraka ny teniny amintsika koa izy. Tsarovy amin'ny zavatra rehetra ataontsika eo amin'ny fiainantsika mihitsy no miteny Andriamanitra, fa tsy amin'ny apam-piainantsika ihany. 7:20 ry havako, ataon'Andriamanitra mihoatra noho ny hafa isika, mihoatra noho ny hafa, avahan'Andriamanitra satria tsara indrindra no fidiny tamin'ny maro ny fireneny Israely. Ary tsika izao ilay antsoina hoe Israely vaovao, no fidin'Andriamanitra tamin'ny maro, avahany amin'ny maro, tsara, masina, miavaka izany isika rehetra izao. Eto dia zava-dehibe ilay hoe ampiakarin'Andriamanitra ho avo ny olona akoatra ny olona rehetra, ampiakarin'Andriamanitra ho avo. Ataon'Andriamanitra ambony ny toe-tsainy, tsy morakivy izy, tsy moraketraka izy, samy atrika ady izy, samy fanehatra amin'ny fahavalo izy, matanjaka ny sainy amin'ny fiheverana sy ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Izay mety ho sarotra izany, jerentsika tamin'ny fiainana ny zanak'Israely fa sarotra tokoa izany, nefa samy atrika zavatsarotra zavatra mafy, satria Andriamanitra mihitsy nanomeny saintsika ho ambony noho ny olona rehetra, ny zava-boary rehetra. Dia aoka isika ry havako irehare ny amin'izany asa lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Faharoa ry havako, 7:20 ihany, dia ataon'Andriamanitra avo koa ny toe-panahintsika, avo be ny toe-panahintsika, ary mavo izany toe-panahintsika izany dia izao fihetrentsika ny maraim-baovao isan'andro izao, mpivavaka isika fa tsy mivavaka fotsiny, mpivavaka izany hoe asa mihitsy ny fivavahana, asa tolo hoe mpanjaitra teo na sy ny sisa, asa ny fivavahana atao isan'andro, fiainana fa tsy fomba izao fivavahana ataontsika izao. Ny fivavahana dia avokaavoka mamelona atsika, fo mamelona atsika. Noho izany rehefa miala amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra isika, izany hoe tafahataka amin'Andriamanitra, dia miaina ao anatin'ny fahafatesana isika, miaina ihany fa ao anatin'ny fahafatesana. Fahatelo ry havako, eo amin'ny 7:20 ihany, sady mamaraparana izao hafatra izao, famboniana ara-materialy ambarana eo. Koa satria efa nomen'Andriamanitra antsika daholo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, mba hahafahantsika mamokatra ho an'ny tenantsika, ho an'ny ankohonantsika sy ny hafa, dia tokony tsy misy izany kristianina tsy mihinan-kanina izany, tokony tsy misy izany kristianina nona lavo izany, satria efa nomen'Andriamanitra antsika ireo rehetra ireo, ahafahantsika miasa tsara, miasa mafy ho an'ny tenantsika, ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny hafa akoatr'izay koa aza. Satria hozy Jesosy hoe raha manana akanjo roa ianao dia omeo ny hafa, ny anankiray, izany afaka manohana ny hafa akoatra ny tenantsika sy ny ankohonantsika isika rehefa tanterantsika io tenin'Andriamanitra io, nomen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra. Noho izany ny mampametra-panontaniana antsika izany izao amin'ny kristianina maro be izay hitantsika eny an-dalana eny mitony tena ho kristianina nefa mbola nona, tsy mihinan-kanina, tsy mitafy sy ny sisa,
dia mampitam-panontaniana hoe tanteraka tokoa ve ny fanajana ny ten'Andriamanitra sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tena miaina izany tsika dia omen'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria miasa avokoa ny momba ny tenantsika rehetra, mamelona ny tenantsika. Finoana avokoa izany rehetra izany ravako. Fintana ravako dia izao, ny bokin'ny Deutéronomie manontolo dia miteny manao hoe rehefa manaja sy miaina ny lalàna ny olombelona dia tahian'Andriamanitra izy, omen'Andriamanitra izay ilainy rehetra izy. Fa rehefa mifanohitra amin'izany kosa, izany hoe miala amin'Andriamanitra ny olona, dia ozona indray ny mahazo azy ka dia tsy vaniko olona izy. Ozy Jesosy ravako, voafity ny lalàna iray ny lalàna rehetra, manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Rehefa tanteratsika izany dia haitsika ho azy ny manaja ny lalàna rehetra amin'ny sainao rehetra, amin'ny fonao rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika kosa izany teny izany, asoa ny tena sy ny fanahintsika. Amen. Vavaka isika ravako. Andriamanitra anay eo misaotra anao indray izay tamin'ity marain'ity, fa nandray ny teninao, nandray ny afatra avy aminao Andriamanitra. Satria ianao Andriamanitra dia nanao fifanikena taminay. Ianao dia mahatanteraka ny teninao mandraka riva, fa izay olomelona matetika no mivadibadika. Ary izany indrindra nitodiany izao teninao izao manokana ho anay, mba hahafahanay tena manady izany lalànao sy didinao izany amin'ny fonay rehetra, ny sainay rehetra, ary tsy misaraka izany mba hahatanteraka azy. I Tompon'Andriamanitra io, mba tena ho tompon'andraikitra tokoa anie izahay, tsy tompon'andraikitra ivelan'ny tenanay fotsiny, fa tompon'andraikitra tena miaina izany mahatompon'andraikitra anay izany. Ka hanao ny asa anay amin'ny fonay, amin'ny sainay, amin'ny fanahinay izahay, mba heveranay ny tenanay, heveranay ny ankohonanay, ny hafa, ny fiangonana, naiza naiza misy anay, dia hifanaovana mandrakariva toy izany zavatra rehetra ataonay, fa tsy hanasongady tena samy rery izahay. Ny Tompon'Andriamanitra io, afatrao ihany koa ny tamin'ity anio ity, ny mba hahafahanay tena manaja izany lalàna izany, eny amin'ny fiarahamonina misy anay ireny, lalàna eo anivon'ny fanjakana, apetraka ny fiarahamonina, eo apetraka eo amin'ny ankohonanay, mba tena ho arahanay tokoa izany, satria raha tsy tanteraka ireny rehetreny dia marisarisa ihany ny fanajanay ny lalàna ao amin'ny soratra masina sy iainanay izany. Noho izany dia tsy hanilikiliky ny hafa izahay, na anakana be fatany hisakana koa ireo karazan-dalàna maro samihafa izay tokony ho hajainay, fa anaty izany koa izahay, anatanteraka izany koa izahay, hiaina izany koa izahay. Fa rehefa hiainana amin'ny saina sy ny fo ny lalàna dia tsy vesatra, fa toy ny fiainana andavanandro mandeha ho azy izany. Tompon'Andriamanitra io, ampio ary izay amin'izany rehetra izany. Ankehitriny izay mivavaka indray ho an'ireto mpanomponao Andriamanitra reto, izay tonga eto midodidody eto an-tranonao isan'andro isa-maraina noho ny fitiavana anao, dia ampio indray izy ireo, ampio amin'ny asa, ampio amin'ny fianarana, ampio amin'ny fifanampiana ao an-tokantrano, amin'ny adidy maro samihafa izay tsy maintsy ho tanterahana ny amin'ity anio ity, eo ny fahoriana maro samihafa izay rahanay miombona indrindra eto amin'ny fiangonana, ampio izahay hanatanteraka izany adidina izany. Ary ireo fianakaviana, ireo manamanjoa dia tehirizo aminao Jesosy Kristy hatrany ilay izy ireny. Hiverina any amin'ny asanay, ny tokantranonay sy ny fiainana indray ary izay, dia ianao Jesosy Kristy omba sy hitantana ny fiainanay, ary dia ampitombo ny finoana ao anatinay isan'andro ianao. Izany mivavaka ataonay minarinao Jesosy, ilay nampianatra anay nivavaka manao hoe: Renay izay ny an-danitra, ho masina anie ny naranao, ho tonga anie ny fanjaka anao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anio izay anona saza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanao izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery,
ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izao finoana sy ny fanantenana ary nitsodrany tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka ao karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Petraka ianareo ry havako, hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.